Fanrin'ny vahoaka ny tanàna Ambatondrazaka ny havitan'ny lalana mba hahafahandro mivokatra mifamezivezy ao amin'izany tanàna lehibe izany. Isan'ny fanamariana nentin'ny solombavambahoaka voafidy tao toerana moa izany nandritry ny kongresan'ny lalana sy ny fitaterana farany teo. Potika ny lalana makany Ambadondrazaka raha ny fanamariana izay noentin'ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana Andriamasinana Aureline nandritry ny kongresan'ny lalana izay ny farana ny zoma lasa teo. Misedra olana arak'izany ny famoaham-bokatra. Ny tany lalana zany dia raha mahita sy raha malala amin'ireo sary ireo zany dia tena mbola ratsy dia ratsy aloha izy amin'izao fotoana zao, anefa ny orana mbola tsy dia tena azo lazaina tena ao anatin'ny fotoanan'ny orana tanteraka satria mbola latsaka andro andro ny orana nandray andro na tapakandro dia mijanona dia fahazo sady ny lalana mandeha amin'ny Ambatondrazaka iny. Efa nisaina aloha fanamboarana zany efa vita teo aloha, misy mba manao terrassement kely ny fanamboarana tetezana zany, ary efa misy partie zany efa mba vita goudron, dia efa mba afaka n'iny tena ratsy indrindra aloha zany efa tena vita goudron iny, nefa na izana ato zany ary mbola misy an'ireo ambon'ireo ary lasa sakana ho anay amin'iny faritra zany satria na ny vokatra avy any amin'ny faritra Ambatondrazaka ary dia sarotra dia sarotra ny famoahana azy noho ny faratsin'ny lalana. Ndraindray raha ohatra hoe legioma no entina miakatra dia mety ho simba eny an-dalana eny fantiantoka ho an'ny tantsaha zany. Raha vary moa zany tsy dia tena hoe gros problème be le izy nefa na izany ato zany ary ndraindray ny fitaterana koa ny camion tsy dia tena hoe ialako tsiny ny tena ampiasaiko hoe raitra dia raitra, ndraindray mitateny ny basy na ohatr'izany dia misy fahasombana zany le vokatra any aminay amin'ny faritra Ambatondrazaka iny. Rehefa fotoam-pahavaratra dia efa ho adiny 5 latsaka no anaovana ny lalana mampitohy ny Moramanga sy Vodiala. Saika avy ao Ambadondrazaka avokoa anefa no mianga ny akamaroan'ny vary amidy eto an-drenivohitra. Raha tsy voavaha aingana ny olana dia mety hitarika ny fampiakaran'ny vidim-bokatra izany ka tokony atao laharam-pahamehana ny fanarenan-dalana. Mino tsy manantena ny solombavambahoaka voafidy tany Ambadondrazaka fa tsy hijery fotsiny ny sombitry Madagasikara ny fitondram-panjakana. Efa nilaza moa ny ministry ny asa vaventy fa hijery akaiky ireo komina sy distrika tena ratsy lalana ka anisan'izany ny lalam-pirenena fa 440.